Maza ho toerana tompo. Halleluja. Afaly miarabantsika tsirairay avy ambony ariva. Na avy any lavitra ianao, na avy eto toerana, na manodidina. Tiako nilaza aminao fa ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ny zavatra ilainao ny amin'ny fiainanao rehetra. Tsy maintsy hanova ny tantara-piainanao no any ariva raha mifantoka tsara ianao. Voalohany misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany navelon'Andriamanitra ijoro mba afaka nizara ny tenin'Andriamanitra eo masonareo olona sarobidy be dia be zay tonga eto sady zanak'Andriamanitra ny olona mahery ny olona sarobidy indrindra eo am-pon'Andriamanitra. Tena fifaliana ho any mijoro eto izara ny tenin'Andriamanitra aminareo. Mitiava mahavera ny tompo e! Halleluja! Faharoa misaotra ihany koa fa manambahiny sika androany tonga eto Madagasikara ny docteur Johannes Kokenina, pasteur Victor Mivady avy any lavitra be any zareo mba hanatrika ty fivoriany androany ariva sy raha pitso ariva ihany koa. Mitiafa ho an'ilay Andriamanitra tsara be zay mampiasa ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Halleluja! Minao fa mitona mavaka n'ity fivoriany ty ianao ary ny zavatra azo antoka ny fahombiaza n'ity fivoriany ty dia mivoninahitra Jesosy rery mandrakizay. Voafany lanitra taminao dia misaora azy. Saotra Jesosy saotra ny fivoriana androany ariva ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Amen! Amen! Halleluja! Halleluja! Fantatrao ve? Maty eo aminazy fijaliany Jesosy no arivo taona lasa no fantsihana sy niaritra izy mba hatonga ny fiainantsika anam-pahasambarana, fahatretrehana, fahatsarana ao aminy. Fantatrareo hoe fa niody faty tsy misy eto ambonin'ny tany fa nahita ao anaty baiboly Jesosy no anarany. Zay rehetra mivanginy Jesosy tao anaty fahafatesana dia nifoaziny avokoa. Nifoaziny, velona, matanjaka, niriary. Hitany olona maso tahaka ny Lazarosy maty farany. Rehefa tonga namangy azy Jesosy dia ozy izy tamin'ny Marta aiza nandeveranareo azy. Natory mifasana nifoaziny tao Lazarosy niarany sakafo taminy amin'ny toko faharoambin'ny folo ndray latabatra izy sy Lazarosy. Ny profim-pahefana zany Jesosy zany zay toriko aminareo dia fahefana goavana sady lehibe afaky ny anovany zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitraposy zay tiany atao. Mialohan'ny nikarakarana ny vatanao ny sosian'Andriamanitra na ny fanahiny dia ny fikarakarana ny fanahinao. Manana toerana malalaka be ao an-danitra atonina tsika rehetra zao sy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany satria manana toerana tsiraray avonina ny an-danitra ny olona ao amin'ny Kristy. 2000 taona lasa Jesosy nefa maty anao mahazo anao antoka an'izany fiainana zany. Fa androany tiako ampatsahivina anao fa sarobidy amin'Andriamanitra ny ainao, sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahinao ary sarobidy amin'Andriamanitra ny mombanao ray manontolo. Fanontaniana apetako dia zao androany arivo. Jereo tsara ny tarehan'ny olona eo akaikinao. Ary tao tsy mitovy tsika hoe? Atao mazava tsara. Ary tao tsy mitovy ny tarehantsika hoe? Matareo tsara tanazeneny. Fa maninona ny tsy mitovy ny tarehantsika? Nefa Andriamanitra ny teny hoe tahaka ny tarehan'Andriamanitra namorolany antsika. Fa maninona ny tsy mitovy? Nefa tokony hitovy. Tokony hitovy. Satria kopira ihany. Fosy Andriamanitra. Tahaka ny tsy tovizanao amin'ny eo akaikinao no endrika Andriamanitra manokana hitarafany azy amin'ny alalanao eto an-tany. Tao tsara tana zay eny. Hitanareo, Andriamanitra zany tsy lany filininy zany izy. Firimiriarany olona misy eto ambonin'ny tany fa kopy tsy miverina izy rehetra. Dia eritreretony raha very ianao Andriamanitra dia very ny rehetra Andriamanitra. Hitanareo, sarobidy amin'Andriamanitra ny olona tsirairay avy sy ny fanahy tsirairay avy. Mataonao tsara tana zay mandray ka ny antony mahatonga anay voahiraka eto amin'ity toerana ity androany arivo ampatsiaro anao fa aza mihevy tena ho tsinitsinina na kely na ambany na sanaty vavana dinilely efa nafon'Andriamanitra. Tsia ny valiny, tsia tsy manana olona afa-tsy anao izy eto amin'ity tany ity tahak'izay tsy manana an'izanizy Andriamanitra hafa fa tsy izy koa ianao eto amin'ity tany ity. Toka anao ampony ianao tena tiany ianao ary androany ariva ny rano zay miaraka amin'ny fahasoavana
n'Andriamanitra ikarakara ny fiainanao tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Araka ny voalaza amin'ny antontanisy dia mihoatra lavitra efa mananika ny 10 miliara mahery nisan'ny olona eto an-tany. 10 miliara mahery nisan'ny olombelona eto ambonin'ny tany. Akoatr'izay fitombony tsy takaty ny saina ny fisan'ny olona teraka isan'andro. Fa tiako ny manambara aminao, na mitatra sy bera ny olona eto amin'ity tany ity, tovy ao anatin'ny sainao fa unika, tokana eo amasin'Andriamanitra ianao. Raha very ny ainao dia very ny zavatra rehetra. Fa andro anariva taiteny aminao amin'ity takarivo ity, zay fitiavany Jesosy ianao zay, meolanja ao am-ponao ny fitiavany, meolanja ao anatinao ny fahasampiariny, fa afaky mitondranao amin'ny dingana miavaka koa izy rehefa vity dia vivoriany ity. Torotsara tana zay be. Alleluia. Averetsy hoe mandray anao zay pasteur. Zavatra hitranga andro anarivo zao andro faran'izao ny fotoana isehoan'Andriamanitra amin'ny dingam-pamonjena ny olombelona rehetra satria efa akatoko ny fiavian'ny Tompo isika. Fotoana foisisanao andrasana dia efa ho avy ho hitokana zay tsy maintsy iseho eny amin'ny raha lanitra ny fiaviany ary apakatra amin'ny fiangonana izy. Eo vao manomboka tanteraka le fanambarany Jesosy hoe ho any an-tranony raiko nitondrako anao, nisy toerana ho anao any. Eo vao hita amin'izay fa zay rehetra tsy manana an Jesosy sy tsy any Jesosy dia miaka, satria zao tsy misy lalana makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Tehiteny andro anarivo tsy fantatro zay finoana misy ianao na inona ny karazam-pinoana misy ianao, fa zavatra anankiray tiako hanairana anao. Midiry ianao ho isan'ny kristianina manana an Jesosy, fa zay tsy manana an Jesosy tsy tafiditra ny lanitra. Torotsara tana zay. Fitsondro anarivo andresy lahatra fa tena mila Jesosy ny fiainana. Matsanganambony an-tanao tena mila azy ianao. Reny tanina misanganena andro anarivo, isy fahasoavana hitana ny takarivo ity. Alleluia. Ikasika ny fiainana zay mangetaheta rehetra tonga eto. Ary ty takarivo ity ny andrenesana mikasika le tianao andova mombanao ray manontolo. Andro anarivo mandreny marenina mahiraka ny zamba hiteny mona anteny malemy tsangana maty verybalona nalata zavatra rehetra. Alleluia. Inoina ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia tsisy ambony mihoatra noho ny ainao. Ozy Jesosy, fa inona ny soa azon'ny olona na ho azy ny zao rehetra zao nefa very ny ainy? Inona ny soa azon'ny olona ary inona ny azon'ny olona atao ho takalo ny ainy? Fa miteny marina aminao fa na iza manan-karembe eto amin'ity tany ity amin'ny fotoana ialany aina, raha azony atao nanakalo ny fananany rehetra ho takalo ny ainy dia nataony zany. Fa tsy misy ninninona azo atao rehefa tonga ny fotoana akan'Andriamanitra ny ainao dia miala eto amin'ity tany ity ianao. Fantatrao ve fa tsy ianao ny tenanao? Fantatrao ve fa nombanao ray manontolo dia tsy misy ianao akoaty ny ainao fa na mifananao aza n'Andriamanitra tondro tsara ny tana zay. Dikan'izay ilainao mihoatra no le valim-bavaka andro anarivo, le fahasoavana aminao fahatsapana fa tokony havana amin'Andriamanitra ianao. Paul apôstôly dia nilaza aokane hiavana amin'ny teny ianareo, mihavana amin'ny teny, ny teny dia Andriamanitra. Le teny nilavon'ny olona any boky ny Genesis rehefa nandany ten'Andriamanitra Adama, iny teny iny ny tonga nofo lasa niara-nonona tamintsika mba ho kapohana atao hoe Jesosy. Ataonao zao ny tana zay mena amin'izay. Ohatr'izao zavatra nisy tany an-danitra tsy manana anarana ny teny, tsisy anarana ny teny tany an-danitra. Fa rehefa nanota ny olona, narary ny olona, dia tsy maintsy tonga nofo ny teny mba ho kapohana hitondra ny rofo rehetra. Zany hoe na tonga ny teny ho tonga nofo natao hoe Jesosy dia tsy maintsy ny kapohana izy mba hitondra ny rofo rehetra. Antiepisepia dia tsy naharesy sofina anankiroa. Voninahitra Andriamanitra safany tobeta sofina roa izany amin'izao maheno tsara izazy io zao fitiavan'Andriamanitra. Andao
Antantsika aminy antanitsika ny anarany Tiava-mavanenina tany am-bolaka Tiava-mavanenina Alleluia Velona Jesosy Alleluia Fano raika amin'ny roapolo taona izy nandrikitry efa taona tsy nandeha ny sofiny avy rehefa ty atao amin'ny Jesosy nandesana ny sofiny avy ataotsika nisy zapato Jesosy rehefa ivatsiny mahay Alleluia